raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ifandrohitana ny fitariana ny vondrony mpanohitra amin'ny mampahay lalàna azy ary dia nitondra ny fijeriny ny profesora Honoré Rakotomanana. Voalaza ny lalàna 1.4 tsipika 8.13 izay nivoaka ny 6 septambra 1.4 ny sato amin'ny feny mpanohitra efa voafaritra amin'ny ankapobeny mombamomba izany. Iza no afaka mitarika ny fanoherana. Fanarahana aloha amin'ny mpanohitra rehetra ny hoe iza no lehibeny. Fa raha ohatra zany tsy mifanaraka zareo dia eo zany io ilana le hoe didim-panjakana fampiarana na hoe décret d'application anazava tsara satria hoe zay mahazo vato be indrindra. Voalaza ny lalàna 1.4 tsipika 8.13 izay nivoaka ny 6 septambra 1.4 ny sato amin'ny feny mpanohitra efa voafaritra amin'ny ankapobeny mombamomba izany. Iza no afaka mitarika ny fanoherana. Fanarahana aloha amin'ny mpanohitra rehetra ny hoe iza no lehibeny. Fa raha ohatra zany tsy mifanaraka zareo dia eo zany io ilana le hoe didim-panjakana fampiarana na hoe décret d'application anazava tsara satria hoe zay mahazo vato be indrindra amin'ny lasabato. Lasabato ve izy io tamin'ny fifidianana sombavamboaka sa lasabato zany hoe ataon'ny mpanohitra mitiambana ataontsika hoe mivory ny mpanohitra ny conclave araky ny fiteny moa zany dia hoe lasabato ataon'ireo ve zany sa lasabato satria hoe suffrage exprimé. Ny lehibe mpanohitra mety ho député parlementaire ozy izy nefa koa ny lehibe mpanohitra koa dia mety tsy ho député. Voalaza mazava tsara zany ao amin'ny indininy fahenina amin'ilay lalàna voalaza teo. Raha ohatra ozy izy ka solombavamboaka lay lehibe mpanohitra dia amin'izay fotoana zay toky izy dia lasa solombavamboaka ary mivory miaraka amin'ny solombavamboaka rehetra zany. Zay zany anankiray. Manarakaraka an'izay dia zao koa raha ohatra ka hoe mendany na ohatra hoe lasa any amin'ny gouvernement izy na amin'ny teny français moa hoe adhésion au gouvernement. Asa moa io adhésion zany hoe moa mendany sa tafiditra anaty gouvernement sa ahoana. Dia amin'izay koa dia tonga dia miala lehibe mpanohitra azy izy fa tadio fa ny mpanohitra dia manao tsikera tena mpamarina sy tena hoe tao mazava tsara fa tsy tsikera sahatriny zany tsikera be fahatany. No mafisan'ny profesora Honoré Rakotomanana fa tokony isy ny didim-panjakana fampiarana avoaka ary milaza mazava amin'ny fomba fifidianana mitarika amin'ny mpanohitra. Antoko politika na vondrona politika zay ihany no ataontsika mpitiambana ny mpanohitra ara-démocratique hoe opposition démocratique raha araky ny lalam-pandroana sy io satan'ny mpanohitra io zany. Noho izany zany raha fikambahana tsotra dia tsy mety ao anatin'le hoe fikambahana mpanohitra zany fa tsy maintsy le voalaza teo hoe antoko politika na vondrona politika. Ary io moa zany rehefa nirena sika dia mbola nazava tsara ny hoe inona moa ny ataontsika hoe vondrona politika, inona ny fikambahana politika, inona ny redinan'ny mpanao politika sy ny karazana zany mbola zavatsika mazava tsara fa izay mahatonga le disadisa satria tsy mazava amin'ny olona tsara le voambolana zay ampiasaina tamin'le lalàna ka le didim-panjakana fampiarana zany dia aoka mba tena hazava tsara mihitsy satria misy somary manjavozavo kely eo ka tandremo koa fa sao dia hoe fanohitra ihany koa amin'le lalàna fa azo alefa any amin'ny vlaky mpanjakana keo zany amin'ny conseil d'état raha ohatra sanatry mivava ka mifanohitra amin'le lalàna. Arak'izany mba hialana amin'ny disadisa momba ny fitariana ny vondron'ny mpanohitra dia mandroso tosi-kevitra ny tokony hamoahana ny didim-panjakana fampiarana ny satan'ny mpanohitra ary mamaritra mazava ny fomba fifidianana ny lehiben'ny mpanohitra ny profesora Honoré Rakotomanana.